Ya, faly miarabana vahoaka raisy vaky volo mpiray-tanindrazana ny apôstôly tsaratsara. Zaho moa natao hoe apôstôly tsaratsara zay zanaka malagasy tokoa, ka avy any amin'ny faritra atsimo aho, atsimo andrefana Madagasikara. Dia misaotra Andriamanitra ray lehibe satria lehibe ny fitiavany Jehovah antsika ary ny fitiavany zanany. Ilay tokana zay nataony sorona nandasadrany hoe tety ambony tany natao ho famonjeo antsika. Ka noho zany dia androany nanaovako fanambarana eto aminareo amin'ity aina manjery ity sy amin'tiky radio ty. Ka dia zavatra lehibe tokoa satria zaho ela be zay dia fangamba ataoko hoe vitsy aminareo vahoaka malagasy ny tsy mahalala satria zaho le atao hoe malaso raindahiny zay niova fo. Nefa ny tena titre koa tsy tena malaso niova fo fa malaso zay voafidin'Andriamanitra novan'Andriamanitra ho lasa mpitoro filazantsara. Nandalo fifantaisana aho zay nahatonga ahy lasa mpitoro zao. Andriamanitra mihitsy niseho tamiko zao Jesosy Kristy zao niseho tamiko. Izy no nagnambara ahy nahafantarako hoe izy no Jesosy. Ka dia niona taminy aho dia nimaty tsy nahazaka azy ny famiraparatany dia nangasa tany an-danitra nety ny tompo-tany. Tany aho nampanaovana zavatra maro isan-karazany, nampahitany lafy tsara sy ny lafin-dratsiny, ny paradisa sy ny afo be, fijaliana ny mahazo ny olona ao amin'ny afo be, fasambara manjo ny olona ao amin'ny paradisa ao. Ao dia mazava ho aziny tsisy an'izany hoe fahazavan'ny kitana na masoandro na volana tsisy, fa voninahitry Jehovah ny mandrakitra mampazavany ao. Ka fagagana nitaoko tany an-danitra daholo aho, nampianarina saotra masina, nampianarina namaky teny, nampianarina lalàna, maro be zany ny zavatra nampianarina Andriamanitra tany an-danitra. Tany an-danitra koa nosorana olombo ohatra bakany zaho ary olombo fidy. Ka Jehovah ray nifidy ahy amin'ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia niverina ty ambonin'ny tany aho dia lasa nitoro ny filazantsara. Ka magnambara anareo fa ela zay resadresaka natao fahazavana, fahalalana mba hazava-tsainy hoentina manazava-tsainy namana sy ny olona sy ny malagasy rehetra na ny vazaza zay mipetraka ty a Madagasikara. Fahafantarana nataoko zay ela be zay. Mampafantatry ny olo hoe zao momba anakay, zao aty ndesin'ny tompo hoe zao ty dia ny malaso hoe dia novan'Andriamanitra lasa pasteur apôstôly zao. Zay foana fanazavako zay ela be zay. Androany kosa ny fanambara zay mba tiako olazaina aminareo dia zao. Zay zavatra la vérité nataony Jesosy tamiko ary tian'Andriamanitra hatongava tamiko no lazaiko aminareo tena mariny ty. Satria zay zany gn'antony nangalany ahy. Zaho dia olo tsy nahay baiboly tsy nahay ninino zanaka mpanompo sampy tsy nahay ninino aho fa zavatra mahagaga ny fiasan'Andriamanitra. Ka dia misy ten'Andriamanitra aminao jamba taloha narehetra kehitriny. Tena ny adala marina no fidin'Andriamanitra afa-miagnatra ny hendry. Ka dia ny fahadalan'ny zao tontolo zao da tena mahagaga fa io moa Andriamanitra ny tompony zava-drehetra. Ka ny amin'Andriamanitra dia very zao tontolo zao fa hadala zany. Ka ny fahendrena koa amin'izao tontolo zao fahadalana eratra Andriamanitra zany. Ka na ny Andriamanitra ny fahendreny aho kanefa tsy ny very ko fahendrena ny fahendren'Andriamanitra tamiko tamin'ny fahiny satria zaho dia raindahiny malaso. Nefa raha tonga aho tonga olombo avao nandrainy Kristy dia tena nandraina azy amin'ny fomadio tena nitako fa fahendrena marina ny fahendren'Andriamanitra. Nanampahendrena izy satria zaho olona tany amin'ny maizina, tany amin'ny maloto, tany anaty ravikazo lasa ny fidina natao pasteur mpitoro filazantsara mabebaka olona mampiala olo amin'ny ratsy ka mamonjy ny mazava sy nitsiny. Fanambarana tiako lazainareo dia ny tiako atongava dia zao ny message. Tany an-danitra aho nosoran'ny tompo vita niositra dia Jehovah ray niteny napiditra Jesosy Kristy tao anatiko, nampidiriny atao anatiko Jesosy. Zaho io igny ozy ny zanako ilay tokana. Mino an'igny nareo fa igny lala sy famarena zay mino an'i Jesosy no andovan'ny fiaina mandrakizay. Dia igny tenin'ny Jehovah igny satria Jehovah boka andambosiko ao. Zaho tsy nahita mason'i Jehovah tamin'ny fasefasy fa tagnatin'ny vitrine be fitaratra miendrika ranomasina toy ny vato kristal nahitako azy. Dia nivoaka tao izy dia niteny tamiko izy hoe igny ny zanako dia niditra ao anatiko Jesosy Kristy. Raha niditra anatiko Jesosy dia niteny Jehovah ray hoe teneno amin'ny zanak'olombelo fa ianao no izy ary izy no ianao. Izaho zany, izaho miteny zao, ny teniko no Andriamanitra ary ny teny dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra avy miteny. I Jesosy Kristy zao miteny zao fa tsy vatabeko ty. Aoka anareo tsy hijery nofo aman-draha ty, nofo be ty, tsy ty tompoko no Kristy fa izao miteny zao no Jesosy zao miteny zao. Kefa lazao amin'ny olo kozy eny ambonin'ny tany fa efa tonga eto tany Jesosy Kristy ka eny Madagasikara izy. Ka tiky izy miteny aminareo ty fa tsy zao no izy fa izao miteny zao izy. Fanambara lehibe ty. Ka aoka tsika sy hovarena loatra hoe ka zao ny fanambarany baiboly ka zao ho avy eny amin'ireo lanitra. Raha misy koa ilaza manao hoe antikristy dia antikristy zany maro avy amin'ny agnarako mitandrema nareo sy voafitaka zao raha olona tsy voaositra milaza ny tegnan'o Kristy ka antikristy zany. Fa raha olomba ositra milaza ny tegnan'o Kristy tena Kristy satria le Kristy atao hoe voaositra
amin'ny teny hébreu zany amin'ny teny laty misy fanavakavany aby teny masia Kristos zany aby zany izy io ka soa nareo teolojiana sy ny mahalalana ahafantatra zavatra tsara efa tonga eto amintsika Jesosy Kristy fa zay zany gn'antony hafatra lehibe ambara aminareo fa fanambara ty hoe teneno ho amin'ny voaka malagasy fa hanavitra ny voaka malagasy Jesosy Kristy hanorona ny fanjakan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany eto Madagasikara zay zany gn'antony ka aoka tsika samby eritreritra tsara so de eritreritra nareo hoe nahoany no miteniteny foana miteniteny foana tsy niteniteny foana tompoko fa ny zavatra marina no lazaiko aminareo fa raha sitraky nofoko zasy ta hivavaka azy tanao ninisy hoe fady anay bara mivavaka baranay zaho bara ny razako avy any faritra atsimo andrefa Madagasikara toliara nefa kosa noho ny sitrapon'Andriamanitra de tsy maintsy ataoko ataterako zay sitrapon'Andriamanitra ka zay zany ro fagnazavana apetrapetrako aminareo fa tsy zaho no izy fa izaho miteny zao no izy nefa zaho de solotegnan'ny Kristy tonga ty ambonin'ny tany afaka miteny anao hoe iza io na iza ty fanatsidika eo an-teany moa ny resaka ara-baiboly mahakasika an'izay fihavin'ny Kristy zay manambara ve izao ianao miteny zao fa akaiky zany le farany na hoe efa farantsika zao satria araka ny voasoratra ao anatin'ny baiboly de ny fahatongavan'ny Kristy no manambara ny andro farany io manko zany araka volana soratra masina zay le nahatonga an' Jesosy miteny hoe na Jehovah ray de efa miteny tamin'ny baiboly hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny Kristy efa akaiky ny farany efa akaiky ny farany mibeba ianareo misy antony izy igny mibeba satria n'olona tsy mibebaka de tsy ahazaka ny andron'ny Kristy zay manko le tena betsaky mahadisevitra ny sasany hoe satria ny baiboly miteny hoe ho avy eny amin'ny ranolanitra izy enda ny maso rehetra ahita azy na de nandefina azy de ahita azy nefa zao lay Jesosy Kristy ho voalazany amin'ny boky Isaia ho tonga nofo ho tonga zanak'olombelona nateraky verjine tsy nanoany josy igny fa lay Jesosy Kristy voalazany Daniel hoe ho avy eny amin'ny ranolanitra ka mirapetra toy ny masoandro ka zaka igny zany le noany josy zay natonga zanak'Israely mbola tsy mino ny Mesia latsaka akibon-draza atao akibon'ny verjine de tsy nino hatram'izao de mbola miandrandra an'zany Mesia ho avy eny amin'ny ranolanitra josy any Israely tany zany mbola miandra hatram'izao nefa kosa kay le Jesosy le Mesia zay nandrasana efa latsaka atao tranomby ny forona atao akibona apela verjine ka io zany ka raha fa tonga zany Kristy nefa mbola tsy tonga ny farandro tamin'igny mbola tsy tapitra satria efa tafarany Noa igny Noa fa lasa nefa tonga Kristy tsy tonga ny farandro aiza le farandro teo tsy potiky tontolo zao nefa izy milaza hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina ka raha avy nandro zanak'olona ho levina zao tontolo zao ho levina mbola tsy levina tany andro Kristy tonga kory ty zanak'olona tany an-tranomby izy miteraka ampiangatrombo koa izy zao niboaka ndray mandeha ka so de ty no amarana azy sady milaza aminareo fa so de ty no amatria zanak'olona ty zanak'olona koa Kristy so de atika izy ny teny Andriamanitra de manao hoe zaho de Andriamanitra tonga nofo ka miteny de Andriamanitra ka Andriamanitra tonga nofo koa olombelona tonga Andriamanitra lasa olombelona ka zao zany ny fahafantarako an'izao fotoana zao de mety fa andro farany zao satria efa presque le zavatra tanteraka daholo na ny ady atragno na nina na ny fanjakana mely fanjakana maromaro zany tanteraka za zany mampiomana anareo aho rehefa malagasy namako zay mpanaraka nyty sy tapaky ity fandara ty aoka anao so de varenaka iandrandra iamby an'i Jesosy Kristy tomponao eny amin'ny ranolanitra itsony so de efa anao no izy so de efa zaho no izy satria ny teny Andriamanitra de milaza tara hoe indro efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ka raha fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy andraziny amin'ny ranolanitra ianao satria tsy ny ranolanitra ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao le fanjakan'Andriamanitra satria ianao le namboarina hitovy amin'ny toerany ka efa ao aminao tompoko ny fanjakan'Andriamanitra azavany amin'ny ranolanitra so de tsy ahita azy dadabenao ny raibenao ny renibenao hatrizay nanantena na de anao koa sa ianao efa 70 tao ianao 80 tao ianao io hatramin'ny zanakinao 70 tao manantena anao fa ahitany Kristy eny amin'ny ranolanitra tsy ahita azy mihitsy ianao ho faty foana ianao de ho atotra eo ianao de ho reraka eo tsy ahita azy ianao satria sambatra hono zay madio po fa izy nao ahitan'Andriamanitra zay madio apo ihany tompoko mahitany Kristy fa ny maso be ny nofo be ty tsy ahitany zany ravena fa ny maso mpanay no mahitany zany fa le pasteur be felonana le teolojiana be felonana reo mpampaialana tsy ahitany zany redany jetrisa tsy ahitany zany fa ny madio po ihany ny mahita azy ka so de efa tonga le Kristy zay nandrasitsika malagasy fa ilazay josy ny andran'ny Kristy ny andran'le Mesia teny amin'ny ranolanitra mbola tsy tonga nefa nandrao ny Mesia ndrao kanefa izy efa volazany Isaia hoe any amin'ny vavy verjine izy ho tonga nofo Kristy jona koa miteny hoe zay mino any Kristy ho tonga nofo zay no atao hoe hanana ny fiainana ka tsika malagasy koa nampitavan'ray zay baiboly hoe iandrazeny ka tsy mivoana amin'ny baiboly fa Kristy ny teny hoe ny adala indrindra zao tontolo zao nofidin'Andriamanitra amin'ny andro farany ampamianatra ny andro amin'ny andro farany ozy di anao tsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny adala ny fodiny zao ampamianatra ny endry
ka raha fanampamenatra ny eny ina mampagnatra mampiavana ny endra ka zaho efa no fampiavana ka matoa mampiavana hoy ny baiboly hoe sambala zay mampiavana fizina atao hoe zanak'Andriamanitra ka eo ny voa hamatarana voa fatao voany azo zao toetrany fanahy meda maro miteny Kristy miteny manao hoe mitandrema anareo fa maro ho avy amin'ny agnarako aty Kristy ary Kristy kanefa niteniko izy hoe zao toetrany fanahy ka zao tokoko izy. Naharitra 10 volana ihany koa ny fitetezam-paritra nataon'ny apôstôly tsaratsara. Inona no anton'izay fitetezam-paritra zay ary inona mivokatra ankehitriny? 10 volana ny fitetezam-paritra tamin'ny faritra atsimo. Fantetezako faritra hatrizay tsy 10 volana foana efa enina taona zay tamin'ny 2010 11 12 13 14 15 16 17 zao 16 zao efa ho fito taona zay na enina taona eo mitety faritra vita daholo fa misy faritra anankiray tsy vita nisy ny faritra Ndremenabila igny de tagny tokoa ny tety tagny 10 volana tagny maninitra tsy ny sécurité tsy ny sino fa Jesosy ny sécurité ny tagny maro ny zavatra tagny na mpiova olo maro isaky tanàna tsy latsaka ny olona roarivo telo arivo no atao batisa isaky ny district commune vaoka betsaka ny dikan'izany namoavoa tsara ny asa tagny rangahy bebaky ny olona tagny tena ny bebaky nagnarany fanafodiny nisy malaso mihitsy tena ny bebaky zay manana agnarany hoe tena solotena ny Ndremenabila tao fa Ndremenabila efato ty ozy fa zay ny solotenany refato zao ny agnarany tena nanolo tena mihitsy teo natreko hoe ibebaka aranga ozy ary mbola ao anatin'ny telefony koa numéro ny hatram'izao tsika miteny zao ibebaka ozy tsaratsara ka maro zany zavatra tagna tena maro be ny zavatra niseho tagna fatritsimo filaminany tagna ary nangatakory nao tagna antoniny mponina fatritsimo fa zay nandorivako nisy orambe daholo. Fampanantenana mampanantenanareo vaoaka malagasy nama koa fa orinan ty fanambarazy ataoko aminareo ty zava-dehibe ty ary minoany zay teneniko fa hoy teny Kristy mba mino ary mba mino koa zay nagniraka fa zay mino de mino zay nagniraka fa zay tsy mino teny kosa de tsy haiko tsony fa asanao Jesosy ka mba mino anareo fa mampanantenanareo fa zaho de nataon'ny tompo fitaovana hanavitra ny Madagasikara zaho mandeha mahitsy sady marina olo avy any ambony fa tsy avy eto ambany soa azavy tsara zay.